Manao ahoana daholo mitombo asiny indray tsika rehetra vahoaka malagasy rehetra tsy vaky vola. Androany alarobia 7 mai 2025 izany. Voalohany indrindra dia hiresaka kely mahakasika ny atao hoe fihavanana malagasy. Averiko indray fihavanana malagasy, tsy fihavanana vahiny fa fihavanana malagasy. Anisan'ny nanana an'izany kolontsaina izany tsika teto Madagasikara ao anatin'ny hoe fihavanana. Fa ankehitriny dia tena hoe potika ilay fihavanana. Raha ny tena marina ohatran'ny tsy tsika malagasy no namotika azy, fa ny kolontsaina nalefa amin'ny vahiny teto amintsika. Ny kolontsaina nalefa amin'ny mpanjanaka teto amintsika. Amin'ny saina tsy miangatra dia izao tsy tokony hisy malagasy hifamono izany isika, na dia iray azany. Rehefa malagasy dia tokony hisaina hoe amin'ny fomba ahoana no hananako fihavanana amin'ny olona anankiray. Fa amin'izao izany fihavanana izany dia rava noho ny fitiavan-tseza, rava noho ny fitiavam-bola, rava noho ny fitiavana voninahitra. Dia jerena antsika amin'izao fotoana izao hoe lasa mifamono daholo tsika malagasy, mifamono, mifanenjy, mifanala-baraka, mifampiteny-dratsy. Izany ny ainantsika malagasy. Misy fotoana mitolona ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka, fa za tsy mitolona ho amin'ny tombontsoan'ny sezan'ny hafa. Apetraka tsara mihitsy sao dia misy ny manararoatra politika, fa rehefa misy zavatra ataoko anankiray tsy ho an'ny sezan'ny couleur ny anahy, fa ho an'ilay fihavanana malagasy. Na mpanohatra ianao na mpitondra ianao dia ny tombontsoan'ny malagasy ny ao an-tsaiko, fa tsy hoe andeha hametra koleria vokatry ny tolona, tsy ho amin'ny fihavanana malagasy. Eritserety tsara amin'izao fotoana izao dinenareo tsara ny zava-mitranga, ny famonontsika malagasy, ny fanenjikantsika malagasy, mifanagadrantsika malagasy. Iza ary ny ao ambadika ireny rehetrarehetra ireny. Mahita tsika hoe misy filoham-pirenena mitondra dia hoe izy ve, mahita tsika mahita anarana voatonona hoe ianona ny ao ambadika io, fa iza ny tena ao ambadika ireny rehetrarehetra ireny, iza ny tena mamotika ny firenentsika. Misy tantara lehibe anankiray zavatra efa nitranga teto amin'ity ny tany misy antsika aty tao anatin'ny cœur dia izao: misy ny mpamatsy vola, mamatsy vola ilay fanjakana ary mamatsy vola ny mpanohatra. Izany hoe raha mandresy ny tolona n'ilay mpanohatra eo amin'ny manohatra amin'ny fitondrana izay misy dia momba azy izy. Raha tsy maharesy moa dia efa ilay fitondrana io ihany no tohanany. Tsy miseho ivelany izy hoe izay dia namatsy vola tamin'ny mpanohatra na tamin'ny fitondrana. Tsy miseho an'izany ny firenena izay manandeva antsika ireo, fa tohana ny mpanohatra dia tohana ny fitondrana. Dia ny anazy izay maharesy eo dia anazy. Izay ny tanjon'ny firenen-kafa. Dia tokony mba ho tonga saintsika malagasy amin'izao fotoana izao hoe maninona no ampiadian'ny vahiny isika, maninona no ampiadian'ny vahiny isika. Averiko indray, ny firenena hafa dia manome vola amin'ny mpanohatra no erana ny fitondrana, ary ny firenena hafa dia manome vola ny fitondrana koa izay eo amin'ny toerana. Dia maninona ilay malagasy na ilay mpanohatra sy fitondrana? Mifamono. Dia rehefa mifamono isika dia alain'ny olona fotsiny ny arentsika. Dinio tsara ry malagasy vahoaka malagasy firy izay victime tamin'ny fifampitofirana, ny fanagadrana, ireo karazana zavatra maro samihafa teto amin'ny firenena. Misy mitondra potika hafananana, misy koa mitondra potika hafananana rehefa vita amin'ny fitondrana. Izany hoe tsy nisy vokatra tsara mihitsy hitantsika teto amin'ity firenena ity, fa malagasy mifamono, malagasy mifandratra,
malagasy mifanagada izay mialo eo amin'ny toerana dia njehana dia izay miditra koa manenjika izay mialo eo amin'ny toerana. Izany ny zava-misy dia mifamonitsika rehetrarehetra fa maninona raha mba hapetratsika amin'izay le resaka fihavanana. Io ny filoham-pirenena io afaka hitodika amin'izay ve tsika amin'izao fotoana izao? Afaka hitodika mikorotana izao ny firenena. Misy mpitondra eo, misy mpanohatra eo, afaka mba hitsinjo ny vahoaka malagasy ve tsika? Tsy andry any Ibrahim Traoré any Burkina Faso tsika mpandrosan'ity firenena ity. Tsy izay tonga eo dia tsy maintsy saribakolo ny vahiny. Averiko indray izay tonga rehetrarehetra eo mihitako ankehitriny alohany, ireo manao sary manohatra rehetrarehetra hitako ireo dia mbola saribakolo ny vahiny daholo ireo. Tsisy hoe maleo tena zany, tsisy hoe tena tia tanindrazana zany ireo, tsisy hoe tena hitsinjo ny vahoaka malagasy zany ireo, fa miainga tsika andao hiainga hoe io le mpitondra andao ametraka teny anankiray tsika ohatra an'izany. Tsika zao mila fandrosoana ty vahoaka malagasy ty. Tsy olana amiko izay rehetra mipetraka eo niza fa zao ny olana amiko dia hoe any amin'ny firenena hafa zao ny fambolem-bary efa enzain daholo, masinina daholo miasany amin'izany hatramo manetsa ny vary. Tsika manana tany malalaka, ry mpitondra, ry mpanohatra, andao mba izany no angatahantsika. Ianareo député mpanao lalàna, ianareo mpanatanteraka, andao zany no resahantsika ho an'ny tombotsoa ny malagasy. Hoy hoe za rehefa misy tolo ny vahoaka dia tombotsoa amin'ny vahoaka fa tsy tombotsoa amin'ny sezan'ny anankiray akory. Apetrako sao dia misy manararoatra hoe ekipan'ny anina tsisy ekipa ka fa amin'ny vahoaka malagasy. Hoy ny ady tokony hatrehantsika ankehitriny zao dia ahoana ny ampandroso an'ity firenena ity. Zany ny ady tokony apetrakintsika fa tsy hoe ahoana no angalarana ny seza anankiray anonganana fanjakana anankiray. Ny zavatra tena ilaintsika zany dia fitaovana aloha voalohany indrindra, fitaovana ahafahantsika mandroso eto amin'ity firenena ity. Move ianao Andriamatoa vonona amatsy mialatsiny raha hiteny amin'ity anankiray ity. Aloka ianao tsy nirekrite tafika na mpitandro filaminana arivo ao anatin'ny taona raika fa aloha mividy tracteur na masinina fambolena avo lenta ho amin'ity firenena ity. Manan-karena Madagasikara, averiko indray, manan-karena Madagasikara ka tsisy dikany ho antsika ny androso. Tsy misy dikany amintsika zany androso zany. Manana safiro tsika, manana volamena tsika, manana rena maro tsika, fa maninona tsika mantra, maninona tsika mila taratasy avy any ivelany ampandroso ny firenentsika. Eno tsara, misy ny mpanamboatra ny volantsika no vahiny manao ny volantsika. Le taratasy ambaran'ny zareo angalana ny volamena ato ambanin'ny tanitsika. Taratasy ambaran'ny zareo inanana ny atsembohan'ny tavatsika. Zava-marina zany. Maninona ny président Ibrahim Traoré izay président niteteza mita nanamboatra vola firenena afrikana anankitelo tafiditra ao anatiny. Maninona ny firenena ankehitriny? Maleo tena izy ary mandroso ao anatiny fotoana fohy izy. Hoy ny olona eto tsy le seza, ny olona eto tsy le hoe iza ny apetraka eo, fa ny olana dia vahoaka mahantra retompoko. Ny lalana simba, ny jiro tsy mandeha, tsy mahita ivelomana malagasy, zay eto ny olana. Ka ny tokony atao amin'ny mpanohatra sy ny tokony atao amin'ny mpitondra dia inona ny vahaolana azahoantsika fitaovana ampandroso an'ity firenena ity. Zay no ilaintsika vahoaka, zay no fihavanana, fa tsy hoe ifamonitsika androany, ifanagadrotsika androany, ifamotikitsika androany dia raha pitsikoa ny anankiray ianao an'izay. Ary zany foana nisy tao anatin'ny taona maro teto amin'ity firenentsika ity. Tsy mba nisy mihitsy hoe andao mba hifanasoa andao mba hifanohana fa samy malagasy itsika. Tsy mbola nisy zany. Sao dia tokony ho tonga saintsika atao anatin'izao 2025 zao. Sao dia tsy tokony le seza tsony ny manahirana, sao dia le tsy fifikirana seza tsony koa ny manahirana, fa sao tokony hivelatra isika.
tokony velatra, mila mpanolontsaina tena tia tanindrazana ty firenena ty, mila mpanolontsaina tsy mamitaka ty, sandry ny ilainy eto, averiko ndray, sandry ny ilainy eto amin'ity firenena ty, samy manatsandro daholo ny olona rehetra, fa tsy nampandroso antsika ny sandry, tsy mampandroso antsika ireo fanavakavahana maro samihafa, fa ny ilaintsika tompoko fitaovana ny ilaintsika, andao mba hietsika rehetrarehetra, andao mba iombontsika rehetrarehetra ho an'ny tena fandrosoana marina ho an'ity firenena ity, fa tsika raha mbola variana hifamono eto, jereny any ivelany efa roboana amboarin'ny olona amin'izao fotoana izao, efa mahavita zavatra maro ny any ivelany amin'izao fotoana izao, manamboatra nukleara izy mba ho an'ny firenena mankakory eto amintsika, fa itsika malagasy maninona? Mifanaratsy, mifamono isika, mifamotika isika, izany ny zavatra iainantsika. Ka raha mba misy miteny kely anankiray dia gadrao izy impanohatra iny injeo vonoy izany ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Ry malagasy mba hatonga saina amin'izay, mba mieritreritra amin'izay hoe inona reno ataontsika, satria samy hijaly eto tsika rehetrarehetra. Dia raha hiala zao ianao Andriamatoa président Andry Rajoelina, dia itsaom-ponenana any Frantsa ve? Itsaom-ponenana any ivelany ve? Fa maninona tsika raha mametraka tantara tsara eto amin'ity firenentsika ity? Andao tena anao zavatra goavana eto amin'ity firenena ity, andao tena katsahana hoe inona marina ny atao ahasoa amin'ny firenentsika. Ry malagasy, ry mpitondra, fotoana zao andao le tena zavatra ilain'ny malagasy no atao. Betsaka ny olona nefa tsy mifidy tsony, satria izay tonga rehetrarehetra teo tsy ho an'ny tena fandrosoana marina fa ho amin'ny fitiavan-tena. Fotoana zao ao anatin'izao 2025 zao, ankalaza indray zao mois de juin fetim-pirenena, ankalaza zany nefa misy fahaleovantena ara-tsakafo ve? Misy fahaleovantena araky ny jiro, ny rano, ny fahaleovantena ny lalana iainan'ny malagasy, mba matsiaro tena miaina fahaleovantena ve tsika? Tsy misy zany. Ndao mba ho tonga saina amin'izay ry mpitondra, ndao mba ho tonga saina amin'izay. Aza dia maika anagadra, aza dia maika anenjika olona, aza dia maika hifanaratsy sy hifanompotsika malagasy, fa ndao mba hijery hoe inona ny tena tokony atao. Mangataka anareo solombavam-bahoaka koa tsy maika nohatra fotsiny isika, fa jereo marary ny vahoaka, reny marary ny vahoaka isam-paritra reny ndao atao lalàna. Inona ny zava-misy any? Nisy fotoana ve nareo solombavam-bahoaka mba nampivory vahoaka anankiray hoe inona reny lalàna tokony apetratsika eto amin'ity firenena ity mba hanasoa an'ity faritra misy atsika ity? Fa rehefa vita amin'ny propagande dia mahazo vola sy katikatra dia mipetrapetraka any an-tranonareo na mandehandeha eraka izao tontolo izao, fa tsy mieritreritra tsony le vahoaka mifidy anareo hoe inona ny marary ao. Raindray tsika dia faly amin'ny miatsiny fotsiny ny filoham-pirenena ireo mpitantana, fa inona kosa ary ny andraikitry ny député? Efa nisy fotoana ve teto Madagasikara député anankiray mba nampivory hoe zao ny marary amin'ny faritra misy anay? Efa nisy ve zany? Sa rehefa lany ianareo dia miandro vola fotsiny ianareo, miandro ny tombotsoa anareo, fa tsy le lalàna tena ilain'ny vahoaka napetrakitsika, fa lalàna foronina ho an'ny tombotsoa izay rehetra mitondra, izay rehetra mety ao anatin'ny ataoko hoe antermeram-pirenena ihany koa zany. Tsy misy tombotsoa ho amin'ny vahoaka madinika ny lalàna izay apetrakitsika. Manomboka androany mba tonga saina, inona ny toerana misy anao, inona ny toerana misy anao, dia fataro ny takin'ilay nahary aminao hoe inona ny antony pisinao eo amin'ny toerana eo. Mino fa maromaro izay afatra izay androany aloha, dia amin'ny manaraka mbola iresaka eto, tsy mety amintsika tsony ny miady sy mifanagadra, fa ny mety amintsika mihavana manao zavatra lehibe eto amin'ity firenena ity. Mila fitaovana ity firenentsika ity Andriamatoa président, tsy ny olona akory ny malaina an'izay hitondra eo, fa ny olona malaina fahantrana, ny olona malaina fijaliana, izay no mampalaina ny olona, fa tsy le seza akory. Tsy malahelo seza zany ny malagasy, fa ny fiainany tsy mandroso, ny sainany voateritery, izay manahirana azy. Ka dia matoka
fa ho voaray atsika rehetrarehetra zay na mpanohatra ianao na mpitondra ianao dia mirary soa indrindra ho amin'ny malagasy rehetra tombo ho asina mirary soa tompoko.